tolotry ny asia amin'ny radio anareo zao. Setrasetra ny aloka. Fizarana faharoa sady farany amin'ilay tantara nosoratan'Andria mampiavana Jean Denis. Novelomin'ny Saoly Rakotonanary sy Nanja. Niaraka tamin'ny Somamirina sy Ralala. Naindray fesy nandrindra ra teknika. Aro. Nanatontosa. Nanja Razafindrakoto. Tonga somatsara eto andrenivohitra ihany amin'ny efatrora maraina zao. Angamba isy azy ny atezeran'ny raha ilazako hoe sarerina makivaky ny lalan'ny toliara mampitoy andrenivohitra Madagasikara nandritry ny alina manontolo iny. Lozako iny fifandrifiny zavatra nataraka tamin'ny fiaramanidina mahalotolakandro iny. Tsisy olan'izany fitiavana tolo zany sady tsy maintsy mandalo fisetrana ihany koa ny eo amin'ny lalam-pitiavana vao tonga amin'ny tena fitiavany. Tena raha vao milamindamina ny rarasy ny orinasa dia hidina avy an-trano any fianarantsoahaka ny mialy. Tsy tiako hijaly antsony iny malalako iny. Tena mifaifaitsy atao ahoana atao boky mantsy ny fitiavako azy. Tsy mety miala atao tsaiko ilay endriny malefadefaka malomaloka sarotsaroman'ilay volony lava. Tena tiako miala e. Ahoana reny afalineny raha marefa manana olontiana zay efa fandrinyatry ny elany mba hananako an'izany e. Za aloha tsy tatara amin'ireny zavanitranga zay nahazo any mialy reny. Ny fanolanana sy ny ampiana zay nataony tsy mataototo taminy. Aleo ataona isy mialy tsy ambaratelo reny mba ho mariky ny fitazomana ny tsy ambaratelo mifankaty. Indray ary mataholy anke izany jiro atao tanàna rehetra izany sa tapaka ny jiro nefa na izany ara tokony arehetra ry zareo ny jiro fiandry lasa manome vahana amin'ny mpanao ratsy ho amaizinany izao. Aleo loko laksony endra gabigaly te manalana taitra koa sy ragaby izany. Manahoana ry sy ragaby atovy tsara hity tsara ivavady io inge dia visy avy eo. Zany mandeha an-tendra soa tsy maintsy voaterina nala azy satria tsy hainy mihitsy mitantana ny orinasa. Ny mpiasa koa moa tsy tena azo azy raha teo ny fanaovan'ny tsindro azy lena azy ireo e. Dia izay no nahatonga ny disadisaka saky nahafaty ny orinasa tany mihitsy. Nefa nge andrino totale général dia hoe efa navita fifanana manokana nomby fitantanana mihitsy izy iny ary tany apetan-dranomasina mihitsy izy namita an'izany fifanana izany. Ka izay mihitsy angeny navariana taminy e. Satria raha ny mari-pahaizana izay noentiny teto amiko taloha nandraisako azy hitantany orinasa io
dia tena nazava mihitsy fa nahavita ny fianarana sy ny fiofanana ahafahany miazo ny toerany mihitsy izy saingy tsy zany ny zava-nisy. Dia ahoana zany fa napaka-hevitra ao farany indreo matotale? Reny efa nilazaiko tamin'ny seta amin'ny telefona indray Rasolo. Se no tendreko hitatana raikitra ny orinasa ny Toliara. Mino aho fa ho voafehany sy ny fitatana ny orinasa io e. Olona azoko antoko ihany koa se namako akaiky satria fontsika mbola hatrany am-pianarana no efa nalalako amin'ny fikirizany se amin'ny zavatra ataony se. Ka matoky any se ary manatena fa voariny se tsy ho ely ny fahavoazana vokatry ny tsy fahaizana ny tantana teo aloha iny e. Aza matahotra ianao indray mitotalia. Vonanao faran'izay tratry ny heriko sy ny farafahaizako nandratra indray ny orinasa ny Atsimonosy ary tsy ataoko raraka tany ny fatokisana izay tolotro ah. Misaotra Rasolo. Fa moa iny vaovao ohatr'izay tsy nisy olona teto ampiasana koa. Nilamina tsara daholo tetiko e. Ny compte rehetra izay niditra rehetra teto dia tonga dia nasaiko ny versendry zalany amin'ny banky avokoa ary ny vola mivoaka indray dia noraisiko an-tanana avokoa ny fanasoniavana azy ary voamarina anaty ordinateur avokoa izany rehetrarehetra izany. Tsara. Fa mba nanao anakoa aloha ny dianao tany indray matotale. Akoatr'izay tena asa nalehanao tany, inona marina hoe ny zava-nisy ka nahatonga anao taraika tsy tafaraka indray tamin'ilay fiaramanidiny malotolakandro. Tantara lava sy tsy mampino ny izay tany Rasolo. Ary eny tiako hifampizarana amin'izay satria tsy vitany hoe mpiara-miasa amiko fotsiny se fa tena namako sakaizako koa. Rehefa tapitra ny raha-fiasana ny hariva dia hiara isotrosotro sy sakafo any amin'ny restaurant tsika se dia tantaraiko an'se avokoa ny zava-nisy tany. Izao aloha andao an'se fa andeha hamonjy ny vazaha eo any amin'ny hotely so za indray no taraiky nefa izy rehefa mba hananaiky ny nanemitra ny fotoana ny anay. Marina mihitsy zany indray matotalia. So ihany tokoa izy fa nanaiky ny janona fa ratsy zany a saika hanafotsika io fifanarahana goavambe izay ho ataony miaraka amin'ny vazaha italiana io. Mirarosoanao atotosan'ny fanarahany. Misaotra Rasolo. Ilozako vetivety ary se mety tsy tafavily aty ampiasana ntsony avy eo fa any amin'ny restaurant Rosematso ny fotoana raha riva amin'ny 10 ora sasany mandra-pena vetivety se. Andao ary indray matotalia. Tena ohatra miramira ny endrika sy misora-panantenana izany ny endrika indray matotalia. Ohatra misy zavatra mahafaly azy mampitsiry fanantenany. Inona ary misy ifandraisan'ny diany tany ve sa misy ifandraisan'izay zavatra resahany arariva any amin'ny restaurant? Mino mihitsy fa ho zava-dehibe mihitsy ny resaka ho ataony ihany matoa hoe any amin'ny restaurant mihitsy izy no resaka zavatra tsy dia fanondro zao. Rehefa ny ve tsy ho hita hoe ny ahy aloha zao no mahafaly ahy dia te zanakary ny matotalia tantana ny orinasany any Toliara ty. Faly satria sady lasa lehibe baiko sy hitantana no tombo ihany koa ny karamoraisiko. Ny fianarana sy ny diplômako dia tsy mahafehy toerana nomena indray matotalia io saingy ny fikirizana anao asa tsara sy ny fitantanana madio ataoko ka taratra indray matotalia dia izay no naresy lahatra azy metraka hitantany orinasa io. Aza matahotra serin'aly fa hiezaka hamelomaso ny orinasa ny sena dia fatokisany sy afotsiny ihany azy. Angamba hotretrika sy faly ireo vady aman-janako raha maharezo vaovao tsara so satria ho maivamaivana ny vesatry ny fiainana.
mazotoary sy rasoloa hoanao avokoa zay rehetra tiany sy hoanina na zay tiany sy sotroana fa za daholo miantoka zay lantsika amin'ny rahalato dia misaotra indrindra anao le matotale jeneraly fa tena hihinana sy sotro tokoa moa zany sady lehibe ihany koa ve no manasa hiaresaka avy aminy inona mampisalasala marina mihitsy zany fa izao koa ny angaviako an'se rehefa miaraka manokana tozao tsika se na aty amin'ny restaurant na eny an-dalana dia atsoa fotsiny aho hoe naly fa zatsony sean'izany talezany ka lehibe ako angesy tsy mendrika nomeko za maro-panajan'izay nanasy izany ve se tsy laviko mifanajany zay ah rehefa eo anatrehan'ny asa sy ny mpiara-miasy fa rehefa ivelan'izay kosa dia tiako raha mba ny tena mahampinamana antsika roalahy no ifampiresahan'izay amiko azadonoana fa zaza niarany lalao anketsika rolahy niarana andila klasy saingy eny fary-piainana fotsiny somary sahirankirana ny ray aman-dreny in'izay dia tsy dia lasa lavitra tamin'ny fianarana izay fa na izany aza fameno ny asatsika marina koa zay ary aza manasy fa izaka anao zay afaly an'sy ary naly tsy afava fa andray an'sy ho namako foana ho tomporalahy tena izany mihitsy rasolo ka eo ary raisy mivery misy wiskir eo misy labiera ihany koa samy mamsaviny tenany eo ary dia samy ambinin'andriamanitra amin'ny asantsika avy ary tsika ary naly ary isombotra amin'ny ambony indrindra nisy misotra se rasolo azao ay inona hoe zato vaovao tiany seho ambara efa tena dodina mihitsy mantsy mba te handreny vaovao zay hoetiny se avy tany tuliarany ko vaovao mikasika ninona le izy tena vaovao tsara mikasika amin'ny fiainako mihitsy ny tiako fampizarana amin'se ary pirofony mahatena namako afika an'se satria mbola tsy nisy nylazako an'izao vaovao zao raha tsy vao se eny fa na dendreniko ary mbola tsy nylazako sy nyresahako azy io akory dia misaotra ary no mifatok isan'ny se manokany tena zava-dehibe amiko zany rasolo zao ary se vao tapa-kevitra fa namana mba mbola tezako amin'izay ahoana tsara hoe rinaly tena marina ve zany lazainy se zany tena marina zany oe zao avo nahita le tena tiako sy tena nampifony torimasom-pitiavako le zanatomony ka iza ho ny zato nanaitra ny torimasom-pitiavan'andre matotale jeneraly zao ary aiza misy le zanatomona nababo ny fony any izy any amin'ny faritry fianaratsony misy azy any amin'ny renivohitra ny betsileo betsileo zany ny fiaviana sy ny foko misy azy raha azoko tsara zany mihitsy betsileo tsara sady manja kanto ny mevany sady manambika ny manana endrika tena feno eo amin'ny atsarany tena babiny ary se raha tsy tsara sy manjakoa ve no dia ataraiky ny tale ihany firifiry tovavy zay efa nandalo teo ambanomasony nefa tsy nisy nahababo azy eny marina mihitsy zany rasolo na izaza nge tena mba nanontany tena hoe fa nahoana tokoa moa tsy ndraika tamin'ny tovavy mihitsy any andritran'izay fotoana efa eny zay raha tsy ty faefapolo taonako ty satria zao vao tonga ny tokony anjarany se ary zao vao mifony fitiavany se zany tokoa angariseka nareo to ny zaza niarany lalao efa firy taona ny zanakaro zay nefa zao ty vao iroso amin'izany fitiavany zany ka mandeha amin'ny anjara ange fanambadiny tsy voatery hitovidolo ny olona rehetra fa avony tokoa ary serinaly dia fahafreny moa zany ny raha sesy zany tovavy zany ary efa fantatra se tsara ve nitoetra ny sireo zay fianakaviany sy ny ray mandriny ny poirana tsy dia tsara loatra mantsy mihinan-kena tsy fantatra narany ny mihinana ambolony indrindra ny vadiara-miaino mandrak'izay fa tsy hoe hiaraka mambolana toy ny mpiara-miasa ka rehefa tsy mahafa-po dia roana sy solony angamba ho gagy se rasolo ray lazako fa vo tamin'ny dinako tany toliarany nafakaitako tamin'ny tovavy io ary tamin'izay no depony fitiavako azy serinaly so dia mba hako tontolo oatra zany fanapahakevitra raisiny se zany mariny voany eo na tamin'ny senydray andro ve dia nitolorany se ny fitiavany se sady zay indray dia hoe ho alainy se ho tolo atezana mihitsy fanahoana kosako sika tsy ampitiavan'olona ny fotoana foiaonany mbola veriko ihany fa ho lava ny fanambadiana ary i raha miaina mandramaty zany atao hoe olontiana sy hovady zany
niany ny hafa aza ry sy ty mbola mifampizatoetra mandritra ny taona maro mihitsy vao miroson'izany atao hoe vadika. Ny an'ny hafa zany sy rasoloa ary zay ny totovizako amin'ny olona rehetra matoa tsy taitra tamina tovavy hatr'izay dia tsy nisy naharesy lahatra izy ireny. So nefa dia tao anatin'ny alina iray monja aza mahitako amin'ny aly dia fantatro fa tovavy motiny izy ary izy no mendrika sy anjarako ai mialy ny anarany eny se mialy no anarany tovavy tsotra malefaka zanak'olona sahirakirana mipetraka any ambanimbany ravikazo any elo kely angeny fa tantaraiko an'izay ny fomba nifakahitana sy ny naharesy lahatra ho ty azy. Fa mbola taiza foana ianao nalony izao vao miditra ny trano Za zao tato mipitrapitra ny andro izay fihevinao fotsiny fa mbola tsy ny sakafo. Fa maninona kosa ry neny raha tonga dia ninana Ka tsy nahinan-drery mihitsy re ahy Nasaiko ny finosy ny mpanampy eo anefitra fihinananao ny sakafontsika mianaka. Fa nasaiko natory izy fa zany andry an'izay fihevinao. Ka izaho koa angery neny efa voky efa ninana tany amin'ny restaurant mantsy izay sy rasolo misy zavatra fampiresahanay tany dia mba fandombera sy ny ray latabatra tany izay roalahy. Andray kosa arinaly dia tsy araka isakafo amiko akory zany ianao. Nefa dia zara na vatra tsy ninana fa mba hoe hiaraka isakafo aminao. Aleo ary fa nodosy kely vetivety dia hiara sakafo amineny izay ny tianeny. Hiara sakafo amineny na dia niampasotomana ny fotsiny ariko. Mba zay ahay sady efa liana koa ianao an'izay vaovao mampifalo tantarainao marina tokoa zany ry neny sady misakafo sika no miresaka ngamba tena mahafaly aneny mihitsy zay vaovao zay. Ka mandeha nainga anary ianao manao dosy fa tonga dia hanomana sakafontsika eo anefitra fihinanana eny ary vetivety fotsiny ary neny loka tena tianao mihitsy ny masakato rinaly marina hoe trondro tilapia avy any Befy nasiako akoho gasy rony miaraka amin'ny sakamalao. Andray ry neny tena le loka tiako zany. Naona loatra ny zany dia nameno ny kiboko tany amin'ny hotely nefa ato an-trano ka ity mafilotra dia mafilotra ny sakafo. Adalanaoko efa niteny taminao fony ianao vao niala teto tamin'ny maraina fa karakara sakafo anao anio nefa malahelo neny fa mbola tena hinana ny sakafo izay nikarakaraineny ahy hafa ihany angeza ny sakafo karakarainy mamy zany sakafo tena tiako reto teo avelako hiahaka fotsiny eto. Mazotoa manary ianao neny koa mazotoa
indray zany tirondroneny zany ka tena sakafo marina sady za mihitsy angelo ny latsaka nahandro sy ny karakaran'ity fa ono a sady mihinana ihany sika mianaka ento amin'izay le resaka izay tiany olazaina amiko e neny ka dia fa dodona dia dodona ery ainy ka lazainao fa resaka mahaliana tsinonako mino fa zava-tsy mahafaly zany fa araka ny vinavinaneny mety ho inona ary resaka tiako resahana amineny fa zanga ary na lympaminany ka hafantatra azay zafa miafinao any mino izay fitantaranao fotsiny ay neny fifaliana ho any manambara neny anambady amin'izay ary anampinato sy ananjafy kely amin'izay neny ao ariana kely ao ahoana tsara hoe anaka anambady amin'izay hoe enao eno efa elana nyrinoneny amin'izany ary ho tanteraka amin'izay zany afaka fotoana foy ahoana faly leny tena faly anaka faly tena faly ary velom-pisaorana an'le nahary engane ka ho toto faran'izay ainga zany fandrinao zany ary tokatrano sambatra raha injazalazy zazavavy eny tokatrano izay aorinao sotra rineny fa ono ahy fa izy aloha ty hovinantoko ary ave zany misy azy efa ela ve nareo no niaraka dia manao ahoana sy manao ahoana ny toetra ny fianakaviana andray rineny mila valiny sy fatarina daholo ve za mifanontaniana rehetra zany kosy saripady ny fanambadiana anaka ary mila fantarina tsara ny toetran'izay hovady sy oloharany poirany tsy hainao anga le fitenenana manao hoe tsy mahazo mandady amin'ny azo tsy fantatra anizy rineny mialino anarany any ambanivohitry fianaratsony misy mifinenany ka mbotoreny izy fa mbola manandray 4 taona mialy zanak'olona tsy dia tafavoaka loatra eo amin'ny fiainana saingy tiako izy rineny ary tsy vitany hoe tiako fotsiny fa tena ho alaiko vady mihitsy ary ho renin'izay hosombiny haiko izay taranaka melo maso ny fianakavitsika rineny eny anaka mitsitrananao ary efa zany tovavy zany ny tianao ary voninany andray azo toy ny zanako satria rehefa olo tiany ny zanako dia zanako ihany tanterasa matsara re anako misaotra indrindra rineny fantatr'izao fa tena tia tokoa ianao satria efa nanakisady zay ho vadiko na dia mbola tsy hitamasina ao akory azy fantatro tsara ianao anaka ary mino fa tsy ianao zao naka olon'olom-poana hoe hovadiana ka matoky ianao fa saingy nisy zavatra nyserana tamiko izay ao ato an-tsaiko ato amin'izao ianao miresaka hoe fanambadiana izao hoe fa inona zany rineny tsy zany fa nanofo ratsy be tamin'ilay fotoana ny angainao teto iny mialina andiananao ka iny zany antsanao an-telefonina tamin'ny andro sasak'alina iny fa nofo ratsy manao ahoana zany nofo zany tena saika nakararany saiko mihitsy ny eritreritra azy rinaly eno tsara ange fiafahafa tokoa zany nofineny taty zany aiza koa nisy mahary azy isaromboaly mainty sy hitondra koronina fitondra amin'ny fandevena dia tena hita hoe nofo tokoa raha zany ny zava-nisy dia nefa te atory mafy mihitsy azany fa aleo piako amin'izay nijiro dia hamonjy fandrinaka sady efa mirombe 10 alina latsaka kely sa koa izay natao androany izay ka matory amin'izay ilay sirinaly fa tena reraka izany
naly fa izy zany sayandre mialitianao mialy fa izay zany mialy fonjeo aromaly fonjeo fa latsaka atao anaton'ity lavaka lala magitsokitsoko ty fa lavaka aiza nefa zany ty alohanao ty rerynaly angany ianao fa maty ahy feny biby masika mitady tela sy miraviranofoko ato fonjeo analy raso ary tena lavaka lalina sy feny biby masika tokoa misy any fa inona nalatsaka anao tao anatin'ny lavaka feny biby masika io ry malala misy nanosika tato aronaly angany ianao fonjeo afalany rety biby masika reto maty analy avelana ho faty ato ave tsy avelako faty zany malala fe andraso aisa mikina ho any amonjy anao tsy avelako viraviran'ireo biby masika zany ny vatanao tsironaly aza mitsambikina tindray ianao fa faty araka amin'ny patoko ianao raha mitsambikina ato satria zay rehetra tafalatsaka tato dia tsy nisy ray tafavoaka velona fa maty lan'ireo biby masika reo daholo ka tsy maintsy midina mamonjy anao any ary mialy na dia hiara-maty ao ary tsika aleoko maty miaraka aminao toy izay amiranao rero fatin'ireo biby masika ireo ka aza midina tio ahy ianao fa mifaty atsika ianao ry malala jere efa miandry izay ilatsahanao fotsiny ireo biby masika ireo dia tsy salasala miravira sy ampotika nofonao aza sakananao ary mialy zay mahazo anao dia mahazo azo raha tafavoaka velona ato dia tsy maintsy tafavoaka velona tokoa ianao raha sanatria fanotra amin'izay ny zava-misy dia tsy manino tanterahako le tena masina manao hoe tena dia sa manotra ny ainy amonjy isakaizana ka etsy atolory aza tananao fa ifamonjy sika saofo tena fantatro sy tsafako nanjafitiavanao ary ampisafisakoa tena sahanao tokoa manolotra ny ainao mba amonjena ny ainy ty mandry atao vavahoatra fahafatesana malama be dia betady tsy tazoko tsony malala tena mifototra latsaka malala fa no viravirain'ny biby masika tsy avelako mototean'ireo biby masika ireo anao e malala tiako maty naly fa manino ianao anako nalo fa toy neny fa lasaiza le biby masika marobe teo ary aiza koa mialo olo tiako fa biby masika ahoana ary naly ary mialo olo tianao ahoana koa ataotrano ange ianao zao eto ambovo fandrinao ataotrano atre eny tokoa ay nofo zany le teo fa nanofo ratsy anga ianao jerera tsy tera-tsemboka be daholo ny vatanao lasa mivaly mainty be ny endrikeo tena nanofo ratsy ary neny fa mifiry zao amin'ny ray sy folo maraina fa inona ho any nofo ratsinao teo mbola mikasika an'le olo tianao indray endry neny nofisiko ho latsaka tao andavaka lalina mangitsokitsoka feny biby masika mialy olo tiako ary rehefa nidina namonjy azy tao dia niara-maty lan'le biby masika tao zay dia zay zany nahatonga anao ny antsoantso vonjy teo fa ngaza tena ny antsoantso vonjy ry neny ny antsoantsonao nanaitra tany any efitranoko dia za azo tonga eto aminao zao naly ohatra ny hafahafa mihitsy ny anaka izany tovavy miaraka aminao an'izany fahafafa hoana ry neny tokony fotom-potoranao tsara ihany aloha alomelohan'ny tena irisonao amin'ny fanambadiana fa tsy mahatoko lolo mihitsy misy antony izao nofo ratsy misesisesy zao sao dia mba fambara loza mariny fa fambara loza hoana akory neny nofo ratsy ohatra ny nofo rehetra ihany reny fa aza dia mandefa fisainana lalina be ianao dia asanao rerinaly fa raha ny saiko aloha dia tsy milamina amin'izao ka marina moa ary mandehana amin'izay aloha neny mandeha matory sady ohatrandreraka be te atory koa zany
rehefa maraina maneno koa hita eo izay atao e. aleo raha andeha fa tafandrimandry ianao e. Tafandrimandry koa neny fa inona marina tokoa ary natondreny nofoko reny. Mbola tsy nanofo ohatr'ireny mihitsy hatr'izay sa misy zavatra mahazo any mialy any dia azoko nofy. Tapaka ny hevitra fa raha maraina ihany aho dia andeha hiverina amin'ny fianarantsoa hitsery izay mahazo any mialy. Sao dia mba misy zavatra mahazo azy tokoa any. So mba mety misy heviny arak'izay voalazany neny reny nofo ratsy ireny. Zao no napetsoko ny serasolo tsy maintsy miverina ny fianaratsoa ny ihany ka akiniko amin'izay indray aloha no tatana sy mampiodina ny orinasa mandra-piveriko. Tsy misy afa-tsy se mantsy ny olona azoko itokisana iandraikitra ny orinasa io. Fa angamba mbola misy tsy milamina indray ny Rimatotaliana manjary misy an'izany fanapaka-hevitra tampotampoka sy maika izany ary aritra indray ny fijanona ny siansa ahoana. Raha mikasika amin'ny fiainako manokana mihitsy ry serasolo ny tsy maintsy hiverenako any. Tsy misy idiran'ny orinasa ka zavatra tsy ambaratery tsy azoko fantarina nga izany. Namana andrandrany seka tsy tokony ana fiainana losole na nofo ratsy mikasika ny miala olo tiako alina ary tsy nampitombona ny saiko mihitsy izay nofoko izay ka izany natonga ny anapa-kevitra nijery azy any. Sery naly dia izay resaka nofo very izay ity dia azaka ny se andeha ary amin'ny kilometatra firy ary ka tsy milamina mihitsy ankery se ny saiko e. Sady neny koa ohatra ny nampitahotra sy nampitandrina izay ihany ko. Fa nampitandrina sy ahoana ry se ty? Izao se lazainy fa tsy tongatonga ho azy ny nofo ratsy toy ireny fa mety misy zavatra tiany ambara sady efa nanofo ratsy mitovy an'ilay nofoko fony izy tamin'ny fotoana tsy nahateo ato amin'ny diako farantany toliary iny e. Naly tsy mandrara n'izay fikasany se andeha ho an'ny fianaratsoa hijery ny olo tiany se akory fa mba teteny amin'izay fotsiny fa ny nofo dia mpahazo ny zanak'olombelona rehetra ary tsy voatery izy antony seviny avokoa. Ny fieritreretany se ny olo tiany se azo be loatra ohatra dia mety hiteraka nofo ohatr'izay se ary mety isy karazany nofo izay nofisany se fa tsy voatery ho tsara na ho ratsy. Tsy milamina mihitsy ny saiko rasolo raha tsy mahita ny mialy ka zao tsofrano andeha hijery azy ihany. Tena tiako anerisy izay zazavavy izay mbola tsy nisy tovovavy nanaitra ny torimaso mpitiavako raha tsy izy. Tsofoko rano se andeha raha izay no mampilamina ny sainse ho tsara mandroso sy mivery ny fankahita amin'ny mpitiavana amin'ilay silam-panahy se. Fantatra fa tena tiany se tokoa izany tovovavy izany. Enganeka tsisy aninona azy ihany fa nofo ratsy izay nofisiny se taminy dia mba ho toy an'ilay bolan-drazana namanao hoe ny amisa visana ny ratsy dia mba hiaviany soa e. Misaotra ry serasolo matoky tanteraka ny sia miandraikitra ny orinasa io ary ataovy toy ny an'izay mihitsy ny orinasa fa mety se mihitsy ary no hitatana manontolo an'io atsoatsy aza manana ihany amin'izany se efa mifampitondra toy ny piralahy sika satria efa nanao fatodra dia lehan'ny se totosaina sy alamina ary mba tsy sy ny tebiteby lava toy izao tsony dia veleso ny vidy amin'ny mafana satria ny atao ihany no atao ary asoe avy hatrany na raha mpanambadiany ampitiny madama mba tsy hany fisandratsy azy tsy tena izay mihitsy ka ary dia se avy hatrany ny vavolombelona amin'izay fotoan'izay raikitra izany fa tongava soa ny andro malaza raha mifaly fa amin'ny firy-marina moa se izany no anainga andamindamina ny entako fotsiny a dia anaingaka nefa mialohan'ny aingako dia
mbola hifandombera kely aloha tsika ro lamba itsofan'ny serany tsara ito bronse ary miandry ansia any amin'le restaurant falehantsika afaka ora ray ay mbola andeha ka vola vetivety any amin'ny banky mantsy io zao eny ary fa andaminandreo mpiasa aloha dia ho avy any Naly tsy mahazo mandeha rery an'izany ianao efa reny ve no firatsy nahazo anasenao dia mbola ikiry biby andeha rery any ianao tsy manaiky ka neny aka iza aro ineny no entiko hiaraka amiko any fa rasolo fatodrahanao rehefa izandray rasolo efa kontiny raha alahanao mo olona tena mahatoky anao ihany koa afaka ny anampy anao izy raha sanatria ka misy tokoa ny olana izay mahazo ny olotianao any dia hoentiko miaraka amiko ary rasolo dia iza indray no indraikitra amin'ny fitantanana ny orinasy tsy misy olona azoko itokisana ihany koa aneriny ny tantana ny orinasy io afa-tsy rasolo naly ny orinasa tsy ho potikerinandro raha tsy eo nareo roalahy mandehana eto rasolo iaraka aminao aleo izany ho indraikitra amin'ny fitantanana ny orinasa mandra-pahatonga anareo sady asa efa fanao koana io ny angaviako fotsiny dia nitsijanona anareo maharitra any fa mampitebiteby ary dia mba hampitao vaovao foana dia aza finoana ny telefona eny ary neny tsy andeha rery afa hitondra rasolo sakaizako rehefa izay no sitrako sy mahafaka ny tebitebitsainao ary mangataka tsotra ny soa avy aminao ihany koa mba ahitako somatsara ilay malalako tena tiako anerineny izay tovovavy izay eny fantatro fa tena tianao izy ary za koa efa ilany naniriny te ahita sianana azy mitsotrananao anaka mba ho tsara mandroso tsara miverina aza iriny fonao ary mba raha anjazalazy zazavavy any tokantranonareo mba hamelo maso ny fianakaviantsika sotra-petsaka ary neny zava-dehibe amiko izany tsodrano arotsako ho azy zany ary aza matahotra neny fa tsy handiso fanantenana neny ny vinantony neny izay ho entiko tena zanakanjely angesandro neny endry anako fantatro na dia mbola tsy hitako aza fa tena zanakanjely tokoa no vadiny zanako satria raha tsy zanakanjely tsy nahatetra ny toromasom-pitiavan-janako hoeny teo fa vonina avy hatrany eny andray ny vinanto vaviny dia ilay anjely kely ny zanany lalina tokory sy ty herin'ity fitiavany tirinaly fa ahoana no mahatonga izay hiteny an'izany rasolo ka azoko resaka nofo dia mahatonga sy ahazaka dia ty amin'ny tany kilometatra maro dia maro aty ary afohitra amin'ny asa izay indriketany ka tena tiako angery sezay zazavavy izay
tsy mbola tsaroko manana fientanam-potoy izany hatrizay na olona ratsy tamin'ny fotoana nahitako azy. Ka tena tafaraikitra ao am-pony sy ny fitiavana azy. Toy izany daholo ny mahazo ny olona rehefa tena ity amin'izay andro izay ifandroran'izy ireo ny fitiavany voalohany. Fa mba ohatry ny ahoana soana tokoa moa aloha izany ny bikabikany izany. Mahazo sy omena sarisary-tsaina ho avy Anisy irse vehivavy lava volo somary zarazara hoditra misy tandra kely ny takolany avy sy mbola mandravaka ny hatsarana izay ananany. Andraso anefa misariny aty. Indro toy izao izy raha jerena amin'ny sary. Ahoana ny fijeriny se azy? Tsara e? Tena tsy mahagaga raha tena raiky pity aminy se ary mitototody te ahita azy toy izao. Tena zanak'anjely tokoa se marina tsy zanajavatra tokoa. Tsy mbola nisy tovavy nanaitra amin'ny fokory se raha tsy tovavy io ela no efa nandrineny mba hanambadiako. Eny efa nanao teny fanerenakolaka mihitsy azy izy fa tsy nisy nampiraika amin'ny foko sy ny fitiavako izay tovavy nandeha teo anoloan'ny masoko ry se. Dia mirarosoany se ary naly ho tanteraka somatsara ny fikasany se hampiakatra ny tovavy mba ho vatiny se ary mba ho tokatrano sambatra ny tokatrano izay ahoriny se miaraka amin'io dia ho aranja lasy sasavavy sotra ry se ry sakaiza. Oay, eo amin'ny sapanany itsika no mivily mekavy mahazo an'iny lalan-tany iny. Dia mbola lavitra miala eto ve le toerana misy azy izany? Angamba mandeha atsasakady mahery kely itsika dia tonga any. Tena mba mivoatra be mihitsy ngery se izany misy ny olo tiany se izany. Sady ohatra ny tena manginitra izany lalana sy ny toerana ty izany Eny izy aloha dia izay fa ajanony kely vetivety angery se ny fiara fa ohatra ny te hanary ranomafy mihitsy zany. Be loatra koa nge ny laberalany se tany Antsirabe iny. Eny izay aloha dia mariny. Sady mba mivoaka ny rivotra ty amin'ny taniny tolateza tena ry se rasolo. Marina mihitsy izany ringatale mba maka volotany efa tonga tsika ka ajanony manoloana n'io vavahady ny tamboho io ny fiara. Ry sery naly fa izaho aizay tiny misy an'izany olo teny se izany fa ohatra ny toerana hafahafa ngery se ty toerana sainsejanona antsika ty eo ajanona ny fiara fa ao anatin'io tamboho ny fefy io no misy ny tranony ao izy mianaka no mipetraka. Le olo tiako mahantra nefa tompony hatsarana le malalako ry se. Tena ohatrany tsy mazavazava amiko mihitsy ty toerana nolazainy laly fa misy izany olo tiany izany tika. Toerana mangingina mitokatokana feno fasana manodidina an'le tamboho. Tsy mahatazana trano ety mihitsy na dia ray aza. Tena ohatrany manazavatra hafahafa izy eo aty izany marina. Dia ho sanatria ve ka hitombona avokoa izany nofo ratsy ny nahaly sy ny reniny izany izay hitako any herinandro rasolo ohatrany lasa saina be angese zany naly dia efa niditra nandroso tao an-trano izy mianaka tao izany se tamin'ny sena natitra sy niona tamin'izany olo tiany se izany taty. Tsy mbola niditra tao aka ary mbola tsy niona tamin'ireny ihany koa. Teto ivelany teto any nasainy andry azy tamin'le alina izay nanaterako azy taty iny. Dia azony se antoka ve izany fa misy trano ao anatin'io tamboho io ary misy mipetraka ihany koa?
fa everiny sy aizy miala olo tiako sy ny rainy no mipetraka fa tsy ao anaty trano no hoe misy trano ve ao. Andao ivoaka dia androso fa lasa ny fotoana sady efa tena maika ny ahitany olo tiako aho zany. Andao ariko. Ora firy zay ny antotsotsika sy teto ivelany tambo manoloana ty vavahady nefa izy olona mamaly eo. Na izako ary ingerisika tena kakasasasaina mihitsy rasolona. Naly sao dia mba tsy teto natatiny toerana natera sianzany olo tinsy zany na koa vony tamberitany se dia tsy tsaroany se ny toerana zay nanaterasy azy. Tsy rasolo tena teto mihitsy ny toerana nanaterako amialy ary tsy voan'ny tamberitany se zany ahy. Tia mihitsy le vavady ny dirany sy ny voahany fony izy aka le saromeny ahy. Ka aiza ary zay mialany se hoe jereo tsara fa tao ohatran'ireny tanàna olo tsy misy mipetraka sy mpandeha reny ty toerana misy atsika sy ty. Bozaka lava tsy misy mpanitsaka. Ny toerana indray tsy ahatazanana tanàna na dia ray aza fa tao fasana mameno manodidina. Tena manary serinalo fa sao aza mirediredy hoe sirasolo fantatro ny ao an-tsainy sesiny zavatra etreretiny se nefa dia hoporofoko am'se fa sady tsy diso tadidy any tsy voan'ny tamberitany tsy mamy ihany koa tamin'ny fotoana zay nanaterako malalako taty fa tena ary saina. Eny marina aloha fa somary nalany labiera maromaro aho tamin'iny fotoana iny ary miandro ihany koa alina raha teo nefa tadidiko daholo se ny nataoko ka inona ary zany matao hoe aiza no hita olona anytanina. Andao aloha se iverinao anaty fiara dia akasaina kely ary amelo isiki kely fa tena ohatrany mararatra amin'ny loroko mihitsy zany. Tena marina mihitsy zany ka mila fakana saina mihitsy zao zavatra zao. Orsera soloha avitra ary setsika ho hita ihany ny aly-malalako misaotranao ary Andriamanitro. Fa voany ary mampisavombona sy takany io fa tsy hitany se vitila ihany tambaby angady sokony kely manatona sy misotra manitsy makaty amintsika ro anaty eny tokoa. Ary efa antitra dia antitra mihitsy ange izy zany. Inona ndrara isy an'izay fahaterany any andao malaky anontaniana mino aho fa mahafantatra ny mikasika mialy sy kiakirainy io ndorosea. Andao ary azafady kely erikaty saika mba metraka fanontaniana kely aminao re zay. fa sovina nareo zandry tovolahy olo-tsosa olon-dozan-dravany tanànanay. Tsirikako aza manana ihany aminay ianao
olo marina zay ary saika hitady fanampiana avy aminao fotsiny. Avy any Andrenivohitra any misy anay ary tonga hitady olona aty. Avy any Andrenivohitra fa olona izy antadiavinareo aty ry le kely reto a. Sao dia mba tonga mba hitsikilina toerana misy anay aty ary nareo reo. Tandremo fa tsy ho tafavoaka velona aty raha mitetika ny anao ratsy aty a. Mbola mananjina mantsy ty ka aza mieritreritra ny olona zavatra hafahafa. Tsy rerikako mbola mamerina aminao ihany aho fa olo marina mitady fanampiana re ka mety eza re hainao anay e. Eny ary aleoaloha apetrako ny etan-keliko dia iaina anareo ary amaly izay fantaniana apetraka reo raha misy azoko hanampiana anareo. Vao avy ny tangokatsaka sy ny adi-balahazo matsy ah io. Misaotra rikaka. Ka hita ary ny fanontaniana reo e. Olona somary manaika ihany ah mo avety koa vao karakara sakafo ka sao antoandro eto. Naliso rakoto arivona na rakotopoko ary zato miaraka amiko zato indray no rasolo heritiana. Mitafatotra azy ary lahy tray asa ary samy avy any Andrenivohitra. Herinandro lasa zay dia hamonjy ny orinasako any Toliara no afa-tsanona ny sakafo tao amin'ny hotely ray tao Antsirabe. Raha maratra veta amin'izay fa ny fotoana indrindra no nionako tamina tovovavy ray no aly manarany. Ary eto no toerana misy azy. Mialy endrikaiky rehefa tafahoana tamin'ny tovovavy ahy dia mifampitantara fiainana izay ary lasa mifankatia tampotampoka. Tantarainy avokoa ny tantaram-piainany rehetra ary dia nefara tamin'ny fiarahany izany. Lasa tiako izy na dia mbola voahiny alina ray iny aza ny onanay ary nefara tamin'ny fanaterako azy taty amin'ity toerana ity mihitsy ny fiarahanay tamin'ny alina nionana voalohany iny. Ambinitso ny alina rivo no anarany ary Kakinalo no anarany iray no izy ary dia atao amin'ny tofefo tambohito no fonenany sy ny rainy. Azafady kely hoe tovolahy azo zavaina kely amiko avokoa ve ny resaka rehetra ny fanaovanao sy tovovavy volazanao fa tafahoana taminao io ary koa hoe oviana marina moa ianao no tafahoana taminy. Eny ary kaka aleo fa ho tantaraiko anao amin'ny Antsipria ny resaka sy ny fomba nionako taminy ary hatramin'ny fisarahana izahavina natitra azy teto tamin'ny fiandohan'ny herinandro teo. Fomba ny onanay rikaka ka asa raha mba fantapantatra ny mombamomba azy le rainy. Ambinitso mialina rivo io no anarany ary Kakinala no anarany rainy ary ety no lazainy fa fininany. Se moty eo ny laza fa nireo tovovavy sary mba azo ny seho menafy e zany sary zany mba ho jerekely ry tovolahy. Eny tokoa andrasa omeko anao le sary rikaka. Mialina anarany. Andrerery lanitra eo fa toa mairinaly fa totorany gabe fa hono zao e. Sako ary simba gaga vao nahita le sary izy dia tory. Kose mangana aloha se ho velomina fa sao fady io ka hitandoza aty a. Ao ary marina tokoa zany se koso.
marina hoe nareo niona tamin'ny tamin'ny voalohany herinandro teo mialy ny alatsinainy ifotalata dia teny tovavy tokoa no niona taminao indrikaika mialy no anarany ary izy io anatin'ny sary io fa fantatro hoe mialy rikako efa te ahita fantatroko toy mialy ary tsy izy mialy fa zanako hoe mialy rikaky ianao zany le kiakinala ray mialy ny anaka hitaseo zany rasolo fa tsy very tadidina voan'ny tamberitany na mahamaraka ny fihevosea tena eto ny toerana misy malalako dia izy mialy zao rikaky dia ahita azy tonga dia hoentiko hiaraka hitoetramika ny andrenivohitra nareo mianaka fa tsy ajanoko aty ambany ravitra azo aty mampalahelo ny zava-misy ry anaka izy ary mampalahelo visotro ny tantara ary zay mahatonga mialy anao sarinetsika velona mampiorokoditra tosao fa ahoana rikaika izy mialy nitony tsara aloha ianao hitantarako ny tantara mialy tena misy zavatra mampiahany resaka zay lazain'ity lahianjy tika volana lasy zay no niseho ny tantara mampalahelo mikasika mialy nandosika ny olona nisany efa ny andrenivohitra araky reny resaka ny tantarainy taminao reny izy ritovolahy fa ampijerena izy faratra any manjo azy rehefa vitandreo mpanao asa ratsy ny ampipiny tamin'izany kote novonoana izy ireo izy ary nozaronan'izy ireo gony teny tsisy narabena tsika be fatiny te olona tsika sitrakoa nakandemanina fona dia manavy-pahefanana nakandrazana ka niavitra ataovany trampatotao fianaratsy tsy maty zany mialy mbola velona izy ary vo herinandro zay no nyresaka sy niona ny fampitoro fitiavana ary nyfamihina sy nyfanoroka mety marina tokoa fa niona tamin'ny mialy ianao anaka saingy tsy vatana nofo sy ratso ny niona sy nyresaka taminao fa aloka sy avelo fotsiny any tsy marina zany rikaka vatana nofo sy rano nyresaka sy niona tamindro ary ny maty dia tsy afaka hitsangana hihinana hiresaka alala mankatsika ny maty dia midy any ampasana tsy mahefa na inona na inona kanefa serinaly dia ny tantara tamiko fa niomezan'ny olona se nilazain'izy ireo fa nitenindrery tamin'ny fotoana nitoerany se tao amin'le hotely niona se tamin'io tovavy io tao atsirabe ary nilazainy se koa fa nihidy ny varavarany fiarany se io tovavy io ary mbola nilazainy se fa tsy dia nentina ampiseho ny endriny tamin'ny se fa nisaritsaronany tamin'ny volony lava ny endriny ary mipiasika ilay pizza sy izy tsy nety niarany sakafo sy ny sotro tsy rasolo ah na inona filazanareo dia nifantatro dia mialy olombelona nofo sy rano ny resaka tamiko ka tsy maintsy mahita ny mialy any io tsy maintsy miona aminy a ka izy izy rikaka avoa izy atoroy azy misy malalako tsy manome tsy ny ansiara tsy mino visin'ny aloko sy velo maty sery tovolahy nefa tsoriko amin'izay fa efa olona maro ny sehony sy voavitaka izy ireny indrindra fa ty amin'ity faritra mihinatsiminy nosy madagasikara ty nysaiky fotsiny teny hoe so mba mialy avy ty mialo tadiavany se fa tsy ilay mialy zanako zay efa maty tsirikakeo raha ity amin'ny sary ty le mialy zanakao dia io mihitsy le mialy olo tiako ka izy atoroiary eny misy azy ka efa miteny aminao anaka fa efa maty raha io mialy io ny tadiavinao dia ny mbola tsy ampiariko aminao fatezerako ringabe a atoroiany misy amialy fa raha tsy zany dia hitanao ty le voloverety entanako ty serinaly fa iny tetao mahiny serasolo a tsy maintsy mahita ny malalako andro any raha tsy zany dia otifiriko amin'ity ty lahiandro ty ka ndao ianao hoeto any misy amialy eny ary tsy manina raha zay sitraky se sy ampitognony feony se hoetiko any misy amialy tokoa se sangy aleo aloha ody any an-trano aka ny fanalahidiny fasany ile venany
ndao manarahana rorola. Dia tsy mino izay voalaza ny fise. Tsy mino aho Rasolo aho. Tsy mino aho satria ny miala ny resaka tamiko dia olona vatana mitafy nofo sy raha. Fa tsy avelo izany na matoto araka izay voalaza ny gabe. Ary nolazainy fa efa 2 volana ny nafatesany miala. Nefa vao herinandro any miona sy ny resaka tamin'ny mialy. Izany ve ose dia zavatra azo inony. Dia ahoana indray ary ireo fisehoana hafahafa ny tantarany se? Manginy se Rasolo aho. Izany mahafantatra ny mikasika ny mialy fa tsy se. Ny fantatra fotsiny dia tsy maintsy mahita ny mialy any io. Na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Eny anaka. Aza matahotra ianao fa tsy maintsy hita mialy tokoa ianao any io satria efa izay mifandrina ka ndao satria efa izay mifandrina rorola. Ndao satria izy anaka. Manarahina rorola fa ho any aminy sika. Ndao Rasolo aho. Raha tsy terena sy raha onona toy izao mantsy ianao rikako dia saika tsy hoentinao sy atoronao ny misy malalako mihitsy aho. Tsy anaka. Tsy hoe tsy hitondra na tsy hanoranao ny misy any miala arak'izay voalazanao fa kosa nanambara taminao fa mialy dia efa maty. Ary aho ato amin'ity fahasambato ity no misy nofo magatsiny ka ho toaviko mifandrinao ty ahita azy. Hitanao ty fasany eto an'loatsika ety. Ty mialy sy tadiavinao. Ohatra iry lanitro. Ny masoko ve ny mandrosa izany diso jery fa tsy ny akanjoko nomeko nanaova ny mialy ve ireo miantony ambony fasana manoloana ny koronindreo e. Le lamba mafana, le akanjo bary, ny blouson cuir. Fa ahoana zao e? Dia nahazo sy antoka tokoa verinandro fa le fitafian'iseny mesy any mialy ireo e. Raha ny fijeriko azy dia izy ireo Rasolo aho. Andraso hoe tena izy mihitsy reto Rasolo aho. Le mpijany meko azy ty finosiny lambo ty. Fa ahoana ny dikan'izao e? Dia mbola tsy nialy ve nao anaka fa niavelo mialy niona sy niaraka taminao. Tsy minao rangaty aho. Sary mihetsika sangratsy ataonareo sy miala amiko fotsiny izao. Fa nahoana mialy mavita manao an'izao amiko e? Tena tianao ange ary mialy. Tena tia. Tsy mbola nitepy fitiavana ny foko raha tsy taminao nefa dia izao nataonao azy sao mba tsy rariny. Naly a. Amboariny sensi fa sao lasa dala misazava amin'ise zao sensi. Tsy mino ahy e. Efa maty tokoa io mialy tadiaviny se io raha izao profo zao nijerena. Tsiry Rasolo. Tsy maty za mialy. Tsy maty mialy. Tsy maty mialy mazava amin'ise. Tsy maty mialy. Ary tsy maintsy mahita ny mialy ahy. Aizy izy e. Aizy mialy ho ahy. Aizy. Anako, efa niteny taminao aho fa ao anatin'io fasana io mivata mangatsika amin'ny mialy ary ireo ny atao taratasy ny karakarana fandevera azy. Tsy mila nyreto fa taratasinao reto ary lehilahy antotozy ty fa mialy ny tiako hita. Andray rery lanitro, marina sy teny ho lasa daly tiana alitara izao no mitoky. Jereo fa nivitiny tsy niantra le taratasy mila ilay antitra azy ho vakiso jereny. Inona reny ataoko hoe Naly a. Inona ndao sy andesika fa mialy zay tadiaviny se dia tsy ho hita sy tsony a. Resy lahatra tanteraka ankehitriny fa efa maty io mialy io. Mialy mialy no niona sy nakafana sy ny sanga fitiavany se. Rasolo
Tena marina tokoa ve zany? Tena matotoa miala tokoa ve niaraka tamiko? Tena matotoa ve zany afaka miriri sy miara-miaina mivelona? Toa sarotra inono zany matotoa tsy afa miaina, tsy afa mandeha, tsy afa maneho fihetsepo ka voay rangahy io fazany io anaporovoky fa tena maty tokoa ny malalako. Voay oa ary toa mianahana fotsiny ty lay antitsy ty fa tsy voana fasany samy tadiny le ty andraso favaky fasany andraso favaky fasany naikinala raha tsy mivana ny fasany misy maty hoe niandroko ty fa miariva somaizina za kosa aloha tsy hiditso anatin'io fasany io aleo aho ito velona io tiany nitsiry zava miseho. Tsy afaka ny famihina aminao tsony fanahoana mialy fangahy
ianao tsy tia mitiavako anao nanaovako andray ny fihetsika rendrina aly aho ka ho sambatra sy andra mifanahako satria tena tia tokoa ilay fanotiavako mangina sy nireny fokatry ny ela mialy sambatra arana aly aho misaotra anao fa tena sambatra velomina aly mialy fa lasaizy mialy mialy ho lasaizy mialy tere olona lasaizy any manalako hoe mialy aizy ianao hoe mialy tsy maty ianao ry mialy tsy maty ianao e tsy maty mialy tsy maty manalako hoe tsy maty mialy sakaizako mahery fo aloka ny serana kirindray alina monja dia na vita namotika ny fiainam-pianakaviana ray manaka atao lasa dalina aly ary dampaka lalan-drano reny raha nareny vovoaratsy tena tsy nampino tokoa mihery zay ananandreny olona efa maty nodomandry reny ary mbola mampanontany tena tokoa hoe maty ve no manangatra sa tanina mihitsy no mampiasa ny fahefany izay ananaka mandravarava sy mamotika ny fiainany zanak'olombelona amin'ny fomba maro izay tsy ampozin'ny olona asa aloha fa raha ny zavatra nazo ilay sakaizako dia tena misetrasetra tokoa ny aliko ka natolotry ny asy amin'ny radio anareo teo setrasetra ny aloka